Mhm. Matsiro. Mbola virginy ako sao dia tokony ho lazaiko ny sipako. Manaonao foana mihitsy ny tovovavy malagasy ankehitriny a. Tonga sao daholo ny zanagasikara dia mankasitraka anareo manaraka fandaharana. Ay, izaho ilay ray aman-dreny e. Sarotiny be mihitsy ilay ray aman-dreny, indrindra moa fa ato amin'ny Facebook mampiana-dratsy mihitsy nareo. Fa ilay zanaka ao an-trano ka mba ampianarinao fahalalana, ampianarinao zavatra tsara izy ao an-trano ao. Adidinao ray aman-dreny manoro ny zanakao a. Ny hafa dia mitazana fotsiny, iny indray ilay zanak'Ialana fa lasary, iny indray fa nanenjika vadin'olona, iny indray fa be sipa be, iny indray fa androany indray fa vaovao niaraka taminazy. Ny ray aman-dreny fa atao anaty Facebook milady amin'olona hoe tsy mety izany. Jereo aloha ny momba ny zanakao ao an-trano. Maro ny tovovavy malagasy voafitaka vokatry ny lainga tsara latry ny lehilahy. Tsy reraka ako manoro ny ray aman-dreny malagasy. Mba akekezo re ilay zanakareo e. Mba omeo fitiavana re izy e. Io tsy fampin'ny fitiavana io mampatonga ny zanaka lasa mandeha maka arỳ ambadika arỳ mitady vahaolana. Any amin'ny namana izy ohatra mitady vahaolana ary ny tena ratsy ihany koa dia any amin'ny sipany. Ireo namana, ireo sipany, ambodika anazy anga ireo e. Fa tsy isy vahaolana izany. Ny namana fosafosa, nakoinda raha indry an'izany a, izay nefa efa atao e. Nahafinaritra be ilay izy a, izay no ataon'ny namana. Sipa indray, aza mazasana an'izany indrindra be fa tsy indriny mantsy e, indriny tsara e. Fititiazo lataka io a, izay ny toetra lehilahy. Io roviana ary vakiana ny vodin-dreny. Dia lasa, lasa manaonao foana ilay zanaka, vokatra izay ilay toetran'ny lehilahy, toetran'ilay ray aman-dreny tsy misokatra amin'ny zanaka. Ilaina ny fifampiresahana amin'ny zanaka. Ianao izao raha ray aman-dreny ianao a, mifampiresaka amin'ny zanakao amin'ny lalam-piainana, tsy voatery ianao no hitabataba be. Raha mitabataba be ianao tsy henonao izany ny zanakao. Fa raha te haka ny fon'ny zanakao ianao a, resahana, ampitiavana, ampitoniana, ampilaminana. Isika izao ny sipandria, izaho tena mba tiako mihitsy izany hanafinanto izany. Mba hitrika ilay aty aminay izy izany a, izany aky mba tsara e. Ohatr'izany nataonay taloha tena nahafinaritra be mihitsy. Dia ny zanakao moa izany tsy maintsy omena, nenay akory angaha tsy izany foana. Rehefa ela hitan'ny zanakao ianao misokatra ho an'ny zanakao a, ny fonao dia tsy maintsy hiteny any izy anoriana, tena hitako iny ny mba hiako vaovao dia tindry ve any ambadika any izy izao ohatra ampijalian'ilay lehilahy. Ianao ray aman-dreny mitabataba lavana azy atao trano ato. Tena tsy manao indrindra mihitsy. Ahita rehefa manambady e. Zanga moa ny aninona hozy ianao ray aman-dreny. Ahita inona moa izy rehefa manambady? Izy raha mbola ataonao ray aman-dreny koa inona no hitany eo rehefa manambady? Ianao ray aman-dreny izao nefa mahita ny tsy fahita ao an-tokantrano ao dia maninona tsy hazavainao amin'ny zanakao hoe ahita ohatr'izao ianao ry kalan'ity rehefa andeha hanambady, fa dia hoe ahita rehefa hanambady ohatran'ny hoe lasa manozona ianao. Ka hazavao an'ilay zanakao ilay mbola tsy misy saina ny atao hoe lalam-piainana. Izany ange mampatonga ny tanora malagasy miborikana amin'ny tokony tsy alehany e. Tsy mahalala n'inona. Ianao ray aman-dreny efa nahita lalam-piainana, mahafantatra ny zavatra misy dia atoroy anazy izany lalam-piainana. Izany tsy tokony ho tantaraina amin'ny lehilahy izany satria lehilahy hoe na mieritreritra tokony ho tia hanasaka vady anazy ary lasa hamaky vody fotsiny. Vaky vody avy eo ilay zanakao dia avy eo naninona? Nandositra izy. Nahazafatsy anazy indray ary avy eo ilay zanaka. Dia inona ataonao ray aman-dreny? Lazainao fa ilay zanakao no naditra nefa torohevitra nataonao tsy mifanahaka ny zavatra nisy akory no nataonao. Izay ho an'ny tanora malagasy indrindra fa ny tovovavy ihany koa mba haino ihany anatry ny ray aman-dreny ekena ny ray aman-dreny moa izany ilay menamenatra kely foana ilay hoe hanoro zanaka ohatran'izay fa tsara foana izany tika bisikila mihaino ny torohevitra ny ray aman-dreny. Ny ray aman-dreny moa izany tsy manolo-bato mafana ho an'ny zanaka. Misy aloha tena ray aman-dreny tsy tia zanaka e. Izany ataon'ny ray aman-dreny. Misy ilay zanaka tiana, misy ny zanaka tsy tiana ao an-tokantrano fa mampalahelo ireny. Fa engany mba hoe ho tia zanaka daholo ny ankamaroan'ny ray aman-dreny dia mba miadana indray. Eno foana ny anatry dada sy neny.
Dia zay. Mankasitraka tompoko.